Ravako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa ravoravo amin'ny Fanahy Masina. Jesoa ravoravo amin'ny Fanahy Masina. Zany no hitatsika eto amin'ity nofinainantsika anio ity. Filazany tsara araka ny LIOKA toko 10, ny 20 hatramin'ny 20. Jesoa ravoravo amin'ny Fanahy Masina. Rehefa niverina nanao tatitra tamin'i Jesoa ireo mpianatra 70 izay nirahana hitory filazany tsara nanao tafika masina mitety vohitra, dia tonga tamin'ny faravoravon'ny Fanahy Jesoa Kristy. Zao tsara no fomba ilazany LIOKA eo amin'ny 1:20 manao hoe: ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesoa. Ravoravo tamin'ny Fanahy Masina i Jesoa. Raha tsy aivina ny zavatra nitranga dia ilay tatitra izay nataon'ny mpianatra no naharavoravo an Jesoa. Tatitry ny fitoriana ny filazany tsara. Tatitra izay naneho fahombiazana ny fitoriana filazany tsara izay nataon'ny mpianatra. Dia hitatsika raha tsy aivina fa nandray ny filazany tsara ny olona, tonga tamin'ny fanasitranana ny olona, nanaiky hatramin'ny demonia aza. Ary ny zavatra lehibe izay antoky ny fifaliana sy ny faharavoravoan'i Jesoa eto dia ilay fibebahana vokatry ny filazany tsara. Ambara mantsiriavana fa loza no ateraky ny tsy fibebahana, tahaka izay nanjo tany Korazina sy Betsaida, tahaka izay efa nanjo any Sodoma sy Gomora, fa izay tsy tonga tamin'ny izany fibebahana izany. Fa eto kosa izay ravoravo an Jesoa Kristy dia ny fahatanterahany fibebahana tamin'ireo olona izay nitoriana ny filazany tsara. Ambara arak'izany fa tratra ny tanjon'ny fitoriana ny filazany tsara, tratra ny tanjon'ny tafika masina, satria ny fibebahana no tanjon'ny fitoriana ny filazany tsara rehetra manerana izao tontolo izao. Io fibebahana io lay mahatonga hafalia amen'ny lanitra. Lay efa nitenenan Jesoa manao hoe raha misy mpanota iray mibebaka dia tonga fifaliana lehibe any an-danitra. Lay teny hoe ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesoa dia dikateny iombonana manao hoe feno hafaliana Jesoa. Ny mpanao heviteny sasany dia mandika fa lay hoe feno hafaliana dia hoe feno fifaliana hatrany amin'ny aty fanahany i Jesoa. Fifaliana tsy ara-batana na araka fizika fotsiny, fa tena fifaliana fifaliam-panahy, fifaliana ao anatiny manontolo ao no hita teo amin'ny Jesoa. Ary tsy mahagaga raha mitranga izany fifaliana izany, satria tonga ny tanjon'ny filazany tsara isika. Ravako malala ao amin'ny tompo, rehefa mandinika tokoa isika ny tantaran'i Jesoa Kristy ato amin'ny soratra masina amin'ny filazany tsara efatra, dia ny zavatra hitatsika matetika ilay Jesoa malahelo, Jesoa malahelo hatrany. Ary misy fotoana aza Jesoa
mirotsa-dranomaso, JESOA mitomany, JESOA onena. Mandrakariva amin'ny ankapobeny dia izany no hitatsika. Fa manokana kosa izay anambarany izao fifalimbe, santatry ny fifalimben'ny lanitra. Ary rehefa adiniantsika tsara ny perikopantsika eto amin'ny timofinainy ity, dia voatonony eo avokoa ny singa telo ny telo izay iray na ny trinité, miombona amin'izany fifaliany Kristy, fifaliana lehibe izany. Ambaraka izany fa tena fifalian'Andriamanitra, mahatratra ny tanjon'Andriamanitra ny fahatongavany olona iray ho amin'ny fibebahana. Ravako malala ao amin'ny Tompo, mazava arak'izany fa io fampibebahana io sy ny hatongavan'ny olona anankiray ao amin'ny fibebahana no antom-pisiny ny tafika masina. Noho izany dia tsy maintsy mikendry mandrakariva isika hatongavan'ny olona ho amin'izany tena fibebahana izany, mba tsy ho tafika masina endrika ivelany. Amin'izao moa malaza mihitsy ny fitenenana manao hoe tafika masina, misy koa aza manao oeraoera, tafika masina amin'ny endrika ivelany, tafika masina izay andanimbola sy andanimpotoana fotsiny, fa indraindray tsy tonga akory amin'ny tanjon'Andriamanitra dia le tena fampibebahana. Ravako malala tsarovy fa fifalimben'ny lanitra, fifalian'Andriamanitra ny fibebahana. Ary izany no iantson'Andriamanitra antsika ho mpiaraka manatanteraka, mpiaraka miazakazaka amin'ny fitorinan'ny filazantsara, hahatratra izany tanjon'Andriamanitra izany. Ampiasain'Andriamanitra izao sy anao mba hahatonga ny olona hiala amin'ny fahotany, amin'ny faharatsiny, ho tonga amin'izany fibebahana marina sy fibebahana tena izy izany. Faly ny lanitra, faly Andriamanitra, faly ilay miantso sy mifidy antsika, ary faly izy mandray ireo olombonjena izay miroso amin'ny dingan'ny fibebahana. Raha toa ka miara-miasa isika hatanteraka izany marina tokoa. Noho izany ny fihetsika rehetra sy ny fanao izay mifanipaka amin'ny tanjon'ny filazantsara dia tsy mahafaly an'Andriamanitra. Ndrao isika sanatria anao izay ampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, na manao izay mampalahelo an'Andriamanitra, na manakana ny fampibebahana tena izy, na manakana ny fibebahan'ny olona anankiray amin'ny endriny maro samihafa na mivantana na akolaka azy. Ravako malala ny fifaliana no tanjon'Andriamanitra. Ny sitrak'Andriamanitra dia ny ahatonga anao hiara-mifaly amin'izy Andriamanitra ao amin'izany fifalian'ny lanitra, ilay fifaliana tena izy izany. Eo n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ravaka. Endre mahafaly sy ravo Andriamanitra ny mahatazana, ny mametsovetsy sahady ilay fifaliana ao Andriamanitra, ao amin'ny fifalian'ny lanitra, miaraka amin'ny pon'ny lanitra rehetra, mifaly sy miravo ao aminy. Tsapanay dia ny ankehitriny sahady izany fifalimbe izany, fa feno olona mikopa mosara, ireo olombo avitra, ireo olombo vonjy ao aminao. Izay koa Tompo anaiky ankehitriny ho mpiara-miombonampoka aminao Andriamanitra, ampiditra olona maro ho amin'izany fifalian'ny lanitra izany. Mivavaka izahay mba ianao Andriamanitra no hiaraka amin'ireo mpitory filazantsara rehetra, ianao hanome fifaliana azy, hanome faharavoravoana azy, tsy hakivy, tsy haketraka amin'ny fitoriana na dia sarotra azy, fa ianao koa angatahanay hampahery azy ireny
omeo azy Tompon'ny fahafahana rehetra, omeo azy Tompon'ny hery sy ny oento-manana rehetra, omeo azy ny faharetana sy ny fahaiza-manao rehetra takiny ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany, mba tonga ny mpanomponao ambavy-fon'olona ho any amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Eo anao midera sy ny laza ny voninahitra. Amen.